Fa ny famotona teny amin'ny orphelinat gendarmerie Pirenena teny Rivonimamy kosa ny fianakaviamben'ny gendarmerie androany nanatanteraka fambolekazo tany amin'izany toerana izany ny fianakaviamben'ny gendarmerie Pirenena isan'anaraka akaiky ny zavantranga tantely Andrenimenjanahary toy izao ny akony. Androany ny fotoana nanatanterahana ny fambolekazo ny avy eo anivon'ny gendarmerie Pirenena ka tetsy amin'ny tokotany orphelinat tetsy Rivonimamy no nanaovana izany io maraina io. Zanakazo miisa 400 no nambolena nandritra andro anio ity, izay nahitana ravitsara 100 fototra, tao ireo azo fihinam-boa toy ny pibasy, paoma sy poivre rouge 20 fototra ary karazan-kazo hafa. Tonga nanotrona ity fotoan-dehibe ity ny jeneraly Paza Didier, sekretera-panjakana miadidin'ny gendarmerie sy ny jeneraly Rakoto François Dolin, commandin'ny gendarmerie Pirenena. Ity fambolekazo ity moa zany zavatra efa fanao isa-taona. Fa tamin'ny tena mitoraka ity zany nisy zavatra hita ihany hoe raha voatara ny oran'andro ny fambolekazo dia herim-piveromaina. Ka mba ialana amin'izay zany dia naroso aloha ny fambolekazo tato amin'ny gendarmerie ary safidiana manokana zany ity centre orphelinat ny gendarmerie aty Rivonimamy ity izay toerana feno tany malalaka be zany ny tany menan'ny orphelinat eto dia aty ny nanokanana ny toerana anaovana fambolekazo. Ka vitotosa zany izao ny fambolekazo io dia azo miantoka fa dia ho amforana tsara manondraka an'io mandra-pitsahatra ny orana indray ary rehefa mitsahatra ny orana dia mbola isy fandaminana koa amin'ny gendarmerie zany miaraka amin'ny vady aman-janany fikambana vadiny zandary zany hanao ezaka hanohy ny fikolokoloana an'ireto zanakazo reto sady manara-maso zany ny gendarme miasa aty toerana ny avy amin'ny escadron blindé numéro 2 sy ny compagnie na Rivonimamy manohy fanara-maso zay fikolokoloana zay fa zay any Antananarivo ihany koa toby zandary Isatsikajiny sy ilay amin'ny manodidina dia ifandimby andeha akaty zany hanatanteraka izay fikolokoloana azy koa mba tena tsy herim-piveromaina zany sady ampiorana ny voakolokolo inoana fa tsy sofaty ireo zanakazo ireo. Tsy diso anjara nandritra ity fambolekazo ity ihany koa ny avy eo amin'ny fikambanan'ny vadina zandary na ny fivazaha izay samy nanatanteraka ny adidiny teny toerana ihany koa. Nandritra ity fotoana androany ity ihany koa no nanomezana tamin'ny fomba ofisialy ireo fanomezana avy amin'ireo mpiara-miasa sy tsara sitrapo an'ireo zanaky ny gendarme Perinasa izay beazina ao amin'ity toerana ity. Isan'ny fanomezana azon'ity akan'ity nandritra izany ny latabatra fianarana toy ihany koa ireo baolina friperie izay nomena tsara sitrapo avy any Fianaratsoa. Tonga nanome fanampiana ny akany ihany koa ny solotenana avy eo amin'ny ambasady Amerikanina izay nanolotra vary roa gony. Tsy hijano eto moa ny hetsika izay ho tanterahany avy eo anivon'ny gendarmerie Pirenena fa mbola hitohy amin'ny famoahana ireo mpianatra ho zandary izay hivoaka any amin'ny sekoly ambony fampiofanana zandary any Moramanga izany ny zoma ho avy izao.